teny fiainana. Izay rehetra makahala ny rahalahiny dia mpamon'olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamon'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Jaona 1:7-10. Izay makahala ny rahalahiny dia mpamon'olona. Hay very havana, vao makahala ao am-po fotsiny ianao, olona anankiray dia efa mpamon'olona ianao. Rahalahy moa no anoratany Jaona apôstôly azy eto, izay misolo tena na nabavy na raitapo na rahalahy na rahavavy, anondrona ny olona rehetrarehetra izany teny hoe rahalahy izany. Na iza olona ka ankalaitsika ao am-pontsika ao fotsiny, vao mijery azy tsika dia efa tsy tiantsika izy. Misy zavatra nampalahelo antsika nataony fahiny tamintsika, eny mety hatramin'ny fahakelitsika ary izany, dia izany dia mahatonga antsika akahala azy isan'andro ka tsy mahadio fo foana antsika na vao mahita azy aza, dia tsarovy efa mpamon'olona izay tsika. Izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra ry havana tsy mba mantainga. Mpamon'olona ianao raha toa makahala olona ao am-ponao. Fantatrareo ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa tsy mba manana fiainana mandrakizay ny mpamon'olona. Tsy mitoetra ao anatiny izany fiainana mandrakizay izany. Mitsingilaila ny fiainana mandrakizay ao anatiny. Ary satria mitsingilaila ny fiainana mandrakizay ao anatiny dia tsy mahazo manantena n'ilay tena fiainana mandrakizay izany izy rehefa tonga ny andro farany na ao aorian'ny fahafatesana. Ry havana malala, isika rehetra eto amin'ity tany ity dia samy manantena n'izany anana fiainana mandrakizay izany. Ary ny fiainana mandrakizay etỳ tany dia efa tahirizitsika ao am-po. Io mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe tamafy izay anananao, dia tsy inona izany fa ilay fiainana mandrakizay. Efa nomenantsika teo amin'ny batisa ny fiainana mandrakizay ry havana. Efa nomenantsika teo amin'ny batisa ny fiadanana mandrakizay. Nomen'Andriamanitra izany mba ho tahirizitsika mandra-pialantsika tamin'ity zao tontolo izao ity, mba hametanantsika ilay toerana vaovao izay nomanin'Andriamanitra ho antsika. Kanefa ve indrisy sombantsika amin'ny fahakalana olona? Indrisy ve ho sombantsika amin'ny tsy fitiavana olona? Fantaro ry havana fa na mbola tsy manao asa ratsy kely kory ary ianao hamelezana ny olona izay tsy tianao, fa vao am-ponao fotsiny ianao no mihevitra. Vao toe-po fotsiny izany dia efa hitan'Andriamanitra, ary efa mamono olona ny fijerin'Andriamanitra anao. Efa voadikanao ny dididin'Andriamanitra izay manao hoe aza mamono olona. Ry havana, esory ny fahatezerana, aza atao mahatratry ny masoandro miletika kory ary izany hoy ny tenin'Andriamanitra. Manimba ny fiainana mandrakizay ao am-ponao izany. Tsy tafatoetra ao am-ponao ilay fiainana mandrakizay, dia alahelo anao Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana. Fa anio ary, heno ny feo an'Andriamanitra, heno ny feo amin'ny fanahy masina izay mipitsika aminao mba handeha amin'ny fitiavana. Fa izay rehetra mandeha amin'ny fitiavana tsy mba hijaly amin'ny andro farany. Mahireza ary mahatanjah, jereo ny fiainan'i Jesosy ilay nanolo-tena ho anao. Amen.